Departementany asa ataon'ny tena manokana sy iraka adventista no manoloana antsika amin'izao ora sy fotoana izao. Adventista maneran-tany mifantoka amin'ny iraka, mifototra amin'ny baiboly. Karakory atao atanteraka izany fifantohana amin'ny iraka izany. Tanjona efatra lehibe no mipetraka eo anivon'ny fiangonana adventista maneran-tany dia le hoe iraka ho an'ny rehetra, fifandraisana amin'Andriamanitra, ny maha izy azy antsika ao amin'ny Kristy ary ny firaisan-kina amin'ny fanamasina. Tokony ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika rehetra, tsy misy olona mitomoem-poana azo ekena ho mpanompony. Fanompoana kristianina pejy 320. Inona no atao? Ahatonga ny mambra rehetrarehetra ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Ny voalohany ao anatin'izany dia ny fametrahana programa mba hahatonga ny mambra rehetrarehetra handray anjara. Izany hoe mambra anankiray manana intéressé fito isan-taona ary mamokatra batisa anankiray ao anatin'ny taona. Paikady anatratrarana izany dia ny fagnarahana ireo tsingerin-kodina asa fitoriana na ireo dingana dimy eo amin'ny asa fitoriana, dia le hoe manomana ny tany, mamafy, mikolokolo, mijinja ary mitahiry ireo vokatra. Ny fagnamafisana ny tariky miasa isaky ny quartier izay mivory indray mandeha isan-kerinandro manatanteraka reto zavatra anankiefatra reto, dia ny firalahiana, ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka fanelinelanana ary indrindrandrindra ny fijoroana vavolombelona. Eo ihany koa ny asa fitoriana mitety tokantrano na ilay sortie missionnaire izay izarana ny mambra rehetra ao anatin'ny fiangonana, ho mpitory mandeha tsororoana tsy telotelo izay alamina isan'ny sabata amin'ny ray ora sasany ka hatramin'ny 2 ora sasany miboaka ny mambra rehetrarehetra mandeha mitory filazantsara. Isy fils d'évangélisation izay ho aparitaka manerana ny distrika mba ahafahany foloan'ny asa fitoriana sy ireo olona manara-maso ny fandraisana anjaran'ny mambra tsirairay avy. Formation ho an'ny mpitory teny laika na ny mpanao conférence izay hitsinjara hitory teny amin'ireo site tsirairay avy araka ny fandaminana eo amin'ny distrika sy fandaminana eo anivon'ny fiangonana, izay hanao conférence indroa na koa inefatra isan-taona amin'ireo site izay nalamin'ny fiangonana tsirairay avy eo anivon'ny distrika. Tsara ny manamarika fa batisa 8 no tratrary ny fédérationa ao anatin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Ka noho izany dia apetraka tsara ny klasy batisa isan-tsokajiny, izany hoe ny ankizy sy ny tanora dia tokony isy klasy batisa mipetraka tsara ary ampianarana ireo fototonona 2020 ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito. Eo ihany koa ny vakilay sy ny fambolena fiangonana vaovao. Tsara ny manamarika fa tokony anorina fiangonana 2 isan-taona ny fiangonana tsirairay avy, ka ezahana ho tratrarina ireo komina, ireo fokontany, ireo faritra rehetra izay mbola tsy misy ny fiangonana adventista, ka ireo PL ny fiangonana, PL ny distrika no hiara hifarimbona eo amin'ny fagnatratrarana ireo faritry izay tsy mbola tratra ireo. Vakilay atao eo anivon'ny fédérationa amin'ireo faritra sarotro hiasana eto amin'ny faritra Diana, ao amin'ny faritra Sava ihany koa, ao anatin'izany ny Babaomby, ny faritry Andrefana Ambilobe, ny faritra Agnabo-Ranofasy, ny Kapesty, Ankavanana, Ankavia, izay ho tratrarina amin'ny alalan'ny fikambanana tanora sy ireo PL adventista. Fagnatratrarana ireo vondron'olona izay sarotra hitoriana ny filazantsara, izay isy formation na fiofanana manokana, ka izany rehetra izany tsy vita raha tsy eo ny tolona mibavaka amin'ny alalan'ny fanatanterahitsika,
ny rojom-bavaka, ny 777, ny fifadin-kanina izay fanao ny fiangonana adventista magneran-tany. Fetom-pamaranana oirana bavoaity. Tsy ho vita mihitsy ty asa ity raha tsy ireo lehilahy sy vehivavy rehetra ao fiangonana no miara-miasa sy manambatra ny ezaka ataona amin'ireo mpandrarany fiangonana sy ireo mpitandrina. Testimonies volume 9 page 620 koa alaoery hoe rahalahy sy anabavy malala ndao isika hirotsaka isam-batan'ologno ho amin'ny famitana ity asa ity. Amen.